tsy tokony atao takalinaina ireo mpianatra anala fanadinana hoy ny ministry ny fanabeazam-pirenena raha nanomeny heviny tenany mikasika indrindra ny fanadinam-panjakana CPE izay ho totsaina ny talata 5 Jolay ho avy izao. Resy lahatra ny ministra fa tokony izotra araka ny tokony ho izy ny fanadinana na dia eo aza ny fitakiana ataon'ireo mpampianatra. Voalohany nareo moa fa mahita hoe fitokonana ireny aminay dia fanokevitra izay nokevitra amin'ny tany demokratika antsika dia afaka maneho hevitra daholo ny olona rehetra ary anjara asany sandika ny tolona ny mijery masoa ny mpikambana aminy mpampianatra. Tamin'ny 22 juin tsy teny fampiresaka dia naveriko taminareo ary mbola averika ihany androany ny amin'ny hoe kely dia kely ny karaman'ny mpampianatra eto Madagasikara ary ny karama mpampianatra farany ambony baka plus 5 mivoaka amin'ny UNS dia karama farany ambany amin'ny koroafy izay mety tsy manana bakangory ary zavatra misy zany tsy vo izao zany fa efa nisy mampolotona maro zany. Voalohany zany faharoa zavatra minjady mpampianatra ihany koa tiako amarina aminareo sy lesana aminareo fa ohatra hoe misy mpampianatra frama ohatra efa misy nge 3 taona 5 taona 7 taona mpianatra frama mandamina isika mandrindra isika ary anatin'izay fandrinana sy fandaminana izay tsy hovova androany sy ny mpampianatra velively no hijoro hitsangana mandritra ny examen hoe dia za mpampianatra hijoro aza sy ny examen tsy possible zany fanekevitra rehetra fa tsy manana tombontsoa amin'izany ny mpampianatra fa izay zany efa vonona ny zavatra rehetra efa mipetraka daholo efa mirindra daholo ny zavatra rehetra tandremiany ilay zavatra tenenina amin'ny mpanao gazety ny antony dia sao dia ao anatin'ny sain'olona hoe tsisy examen tsy misy examen milaka misy amin'ny talata dia zany démission alarbi